baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana tanteraka no iarako aminao amin'ity an'ity ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Richard Andrianjatovo no manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Androantsika dia mbola hijery ny mahakasika ny sabatan'i Jehovah ihany. Melohazay dia tsara trany no ametrahantsika an'izao fiarahana izao ho eo amin'Andriamanitra ka ny fanahin'Andriamanitra no ampiteny. Ary ny fanahin'Andriamanitra no hanome antsika ny fahazavan-tsaina dia ampitoetra ny teny eo amin'ny fiainantsika. Vavaka isika. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao fa nomenao ty fotoanandroany ity. Raha andinika ny teninao izay dia omeo anay ny fanahinao masina, ampitoetra ny teny ao am-posy eo an-tsainay. Ho lasa fiainanay izany ary ho vonona ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany miaraka amin'ny famelana ny elokay. Amen. Ny sabatan'i Jehovah. Nandritra ny 700 taona teo hoe no ninon'ny olona fa enina ny isan'ny tongotry ny hala. Aristote ilay manampahaizana nanan-daza tokoa velona 300 taona talohan'i Jesosy Kristy no nilaza an'izany. Dia nino sy nisy fanadihadiana izay rehetra nambarana ny olona rehetra. Kinanjo rehefa afaka 770 tateo aoriana dia nisy olona nandinika akaiky tsara mihitsy an'io bibikely atao hoe hala io. Nanokana fotoana mihitsy izy ka nahita fa valy fa tsy enina ny isan'ny tongotr'ilay biby. Kanefa dia rehevo tao anatin'ny fahadisoana sy ny lainga ny olona rehetra maneran-tany tamin'ny finoana izay nolazain'ny hafa taminy fotsiny. Ary tsy nanokana fotoana kely akory mba handiniana izay zava-misy marina. Tsy ireo olona tamin'izany andro izany ihany no voafitaka, fa maro be ihany koa amin'izao androntsika izao. Mino lainga, manaiky ho fitana satria tsy vonona na say mba hanokatra fijery akory handinika ny fahamarinana. Hanika anganongano no lasa inona sy ampianarina ary iainana. Raha miteny ny baiboly hoe sabatan'i Jehovah ny andro fafito, Exodosy 20:10, ka ambarana fa masina na voatokana ho an'i Jehovah zany, dia tsy magaga ny amaroan'ny olona mandany fahamarinana izany satria tahaka ireo olona marobe velona nino ny laingan'ny Aristote ihany. No fahamaroany izay anda ny sabatan'i Jehovah amin'izao andro farany izao. Masina nefa Jehovah hoy ny voalazan'ny Levitikosy 2:2-5:4, ary masina toy izany koa ny fananany rehetra, isan'izany ny sabatany, ka mampididoza ny fanimbazimbana an'izany zava-masina an Jehovah zany. Toy ny amaroan'ny olona maty tao anatin'ny finoana ny zavatra diso nafafin'ny Aristote ihany anefa no fahamaroan'ny olona ho very amin'ny fiziriziriana tsy hanaja ny fananan'Andriamanitra vokatry ny lainga amin'ny fafy. Indrisy mantsy, raha mba azoko natao nanery anao dia efa nataoko izany mba hanekenao ny sabatan'i Jehovah. Saingy olona afaka misafidy no noforon'Andriamanitra ary fitiavana zany Andriamanitra zany ka tsy hanerina oviana ny safidinao. Oviana moa no naorina ny sabata ary iza no nanorina azy.
tany edena taorian'ny famoronana noho ny atomboka ny sabata teo amin'ity tantaran'ity tany ity. Genesis 2:1-2. Raha ny Apokalipsy 1:12 ny 7:20 ary ny Apokalipsy 15:5 ny 5 no jerena dia efa ny aloha lavitra ny edena no efa nisiany zany sabatan'i Jehovah zany. Izay ny proofa ho an'ny voary manontolo no namoronana ny sabata. Ary Jesosy Kristy ilay mpamorona mihitsy no namorona azy. Inona no antony anamasinantsika ny andro sabata? Sabata ny fampatsiarovana ny famoronana. Zay voalaza ny Exodus 20:1-20. Tamin'ny enemana namoronan'Andriamanitra izao tontolo hitantsika izao na ny hita na ny tsy hita. Tian'Andriamanitra zany ny fitandremana azy. Dia ahatsiaro an'Andriamanitra velona sy mpamorona zavatra rehetra ny olona. Io ny marika fa ny Tompo no manamasina antsika. Araka ny voalazan'ny Exodus 1:3-7 manao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranaka faramandimby zany mba ho fantatrareo fa izaho Jehovah izay manamasina anareo. Ary zany Jehovah zany no mamorona ny asa tsara ao anatintsika hoy ny Efesiana 2:10. Inona ao amin'ireo andro amin'ny herinandro moa zany ny sabata? Mamaly an'izany ny Exodus 20:10. Sabata ny Jehovah Andriamanitra ny andro 7. Eken'ny maro fa ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro. Noho izany rehefa tao ny fansana dia mianjera sabotsy ny andro 7. Io ny sabata ny Jehovah araka ny voalazan'ny Exodus 20:10. Andro fivavahana amin'Andriamanitra ho an'ny rehetra ve io sabato? Ie, ho an'ny zanak'Israely hoy ny Levitikosy 13:7. Ary ho an'ny hafa firenena manaiky hanompo an'i Jehovah hoy ny Isaia 45:1. Zany hoe ho an'ny zanak'olombelona rehetra hoy ny Isaia 45:2. Inona koa no manambara fa marika famantarana sy fahatsiarovana ny sabata? Azonao vakiana ny voalaza ao amin'ny Ezekiela 20:12 ary ny 20:20. Fa ireo dia miteny fa rehefa mitandrina ny sabata ianao dia fantatry Jehovah fa azy. Ary ihany koa amasin'ny Jehovah ho azy. Dia sahany mihitsy miteny aminao hoe izaho no Andriamanitrao. Dia misy indray mifanontaniana matetika apetrako ny olona hoe ka tsy efa famantarana lany andro ve zany sabatan'i Jehovah zany? Tsy avetrano ny valiny. Mandrakizay io araka ny voalazan'ny Exodus 1:3-7. Mbola ho tandremana aza io rehefa any amin'ny mandrakizay ho avy. Hoy ny Isaia 49:12 sy ny 7:20. Ary ny nofo rehetra mihitsy no hanao zany fa tsy ny jiosy irery ihany. Matetika ianao maheno fanontaniana apetrako ny olona hoe ka ataon'ny zanak'Israely ihany anie ny voatendry hitandrina ny sabata e? Nahoana? Eny, satria avy amin'ny zanak'Israely no miainga amin'ny fitoriana sy fampahafantarana ny momba an'i Jehovah. Fitondrana ny anaran'i Jehovah. Levitikosy 17:5. Izy no taranak'i Abrahama ara-nofo. Exodus 12:7. Fa isika kosa no taranak'i Abrahama ara-panahy araka ny voalazan'ny Genesis 17:5. Ny Andriamanitra Abrahama raintsika ihany no Andriamanitsika. Mazava ho azy fa izay notakiany Jehovah tamin'ireo taranak'i Abrahama ara-nofo notakiana amintsika
zanany ara-panahy ateoriana. Noho izany ho antsika koa io sabatany Jehova io araka ny voalazan'ny Marka 2:7-20 sabata natao ho an'ny olona. De misy matetika ny olona miteny azafady moa, aza voatsara moa, aza voatsara fa tsy azo tsotra. Nofidiana hitory sy hampafantatra ny momba an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Koa tsy magaga ary tsy tokony atao agaga ny hahenona ny anarany isak'izay miteny sy mandidy Jehova. Nafindran' Jesosy amin'ny mpino azy indray io iraka io rehefa tsy nahatateraka zany ny zanak'Israely. Araka ny Matio 20:7-20 isika indray no irahina hitory ny filazantsara ny famonjena, hitory ny amin'i Jesosy hampafantatra n'izao tontolo izao ny fomba fanompoana an'izany Andriamanitra mpamorona n'izao tontolo izao izany. Tadidio fa tsy miova ilay iraka fa ny taloha ihany, dia toy izany koa no tsy ovan'ny sabata ho andro hafa sy ho amin'ny firenena iray fotsiny. Oviana izany moa ny ora fanombony sabata araka amin'ny Baiboly. Izao no voalazan'ny Levitikosy 7:7-2:30 rehefa hariva ka hatramin'ny ampitso hariva. Ny andro anankiray dia metomboka amin'ny filetean'ny masoandro dia mefara rahampitso hariva rehefa ilentika amin'ny masava. Nanaja ny sabata ary vezany Jesosy raha ohatra hoe teto an-tany izy ny tompoko. Araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy. Raha nanana eritreritra izy ny anova ny sabata ho andro hafa araka ny voalazan'ny Lioka 4:4-5 dia tsy nanaja an'io izy. Tahaka ny nitandremako ny didiny raiko hoy ny Jaona 5:10-10 ny tenin'i Jesosy no tokony hitandremanareo ihany koa. Tsy izy ihany no nitandrana fa ireo izay niara-dia taminy ihany koa. Azonao amarinina izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 7:10, ny asan'ny apôstôly 4:20, ny asan'ny apôstôly 7:17 ary ny 8:20 fa nitandrana ny sabata tanteraka ireo mpianatry Jesosy. Na dia tompony sabata aza Jesosy, nahoana no narahy maso tamin'ny andro. Ny antony dia tsotra. No ajambain'ny Satana mantsy ny masom-panahyn'ireto fariseo sy ireto namany ka nanome azy ny sabata indray no heveriny tsy hanaja an'izany. Lioka 4:4-7. Tsy ny sabata no nodikain'i Jesosy, fa ireo hevi-diso nanampin'izy ireo avesatra amin'ny fitandremana an'izany sabata izany. Kanefa na dia mazava be toy izany aza momba ny sabata, dia maro no handray ny toeran'ireo nino ny laingan'i Aristote. Isafidy ny tsy hikaroka, tsy te halala ny marina mahakasika ny sabata io, ary hanaiky ny fanatsatsoana fa tsy tokony ho tandremana intsony io sabata Jehova io. Safidy nefa io fa tsy antery. Adidiko fotsiny mampafantatra anao satria natolotra ahy ho andraikitro manoloana anao izany. Jesosy ilay Andriamanitra mpamorona no sady nanome ny didy 10 taona sinay rehefa avy nosoratany tamin'izany taorianany nanonany azy ho an'ny vahoaka Israely no nanome modely ho antsika ny amin'ny fitandremana ny sabata ihany koa. Isan'izany ny famelana ny asa mandraraha, famelomantena mandritra ny anemana ka miditra amin'ny fanaovan-tsoa. Lioka 4:4-7 ho famahana ny olan'ireo izay trapaisahy ranana. Tsy nadinony ihany koa namonjy ny trano fivavahana araka ny voalaza fa nakany ampiangonana Jesosy satria tonga ny sabata. Lioka 4:4-7 ary ny Lioka 3:13-20. Naninona tany moa izy mba hiaona sy tsoka ary hanome voninahitra ny ray. Tsy mandidy fotsiny izany Jesosy fa nanome ohatra ho arahinao, ho araiko, toy ny nitsaharany rehefa vita ny asa famoronana. Voalazan'ny Genesis 2:1-7. Ohatra nomeny io ny kristianina mantsy dia tsy anarana fotsiny
fatoetra sy fiainana mihitsy. Koa raha kristianina marina ianao dia mpanaradia an'i Kristy ary manao ny nataon'i Kristy sy miaina toy ny iainan'i Kristy. Koa hivavaka ho anao aho mba hanaranao ny ohatra nomen'i Kristy ary omeny anao ny fanahy masina hanome anao hery hanao dingana. Androany ary tapaony hevitrao hanaraka ny nataon'i Kristy. Fa Kristy dia nitandrina ny sabatan'i Jehovah ary aza raha teo io andro tsy novano ho andro hafa io fa mbola nitazominy mandra-pahafatiny. Ary rehefa ho avy izy dia anisany hankatoy izany ny olona voavonjy rehetra ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Mba ho anisany ve ianao? Hatrio indray ny fiarako aminao amin'ity androany ity. Mametraka amin'ny mandra-piona rapitafa aminao ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?